Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiara-banantsika tsirairay avy mahatratra an'izao andro manokana izao. Andro manokana daholo moa ny androntsika rehetra, fa indrindra rehefa andro alahady manokana, alahady ny ankonana ao anatin'ny fotoam-pankalazana ny taona Jobily, fisotrondro nono ny mpitandrina amin'ny vady dia fahasoavana lehibe izany. Fifaliana ho any hitondra ny afatra ny tompo ho antsika rehetra amin'ity anio ity. Ao anatin'ny loha hevitra hitondrana izao taona Jobily izao no akantsika ny afatra ny tompo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 2, ny andininy 4 sy ny andininy 5. Velarao anatrianao izay bokin'ny Apokalipsy izay, toko 2, ny tiako hisarihana ny sainao anio, ao anatin'izao alahady ny ankohonana izao, misy teny anankiray izay hoe saika. Efa henonao izany teny hoe saika. Asa ity fiangonana Isotry Fitiavana ity raha fiangonana saika tsara. Ary asa ny ankohonanao raha ankohonana saika tsara. Presque. Izay ngamba ny andikana azy amin'ny teny frantsay, almost hozy izy amin'ny teny anglisy. Saika. Ny dikany hoe saika, azonao tsara e. Saika lasa tany an-dafy ianao fa tsy lasa tany mihitsy hatramin'izao. Saika. Ny dikany tsy tonga teo amin'ilay toerana mihitsy fa saika izy. Ary loza be raha ohatra ka saika voavonjy. Any izay ngamba ny tena loza indrindra any amin'ny marika toko 2:10 any, andininy 4:30 dia Jesosy Kristy teny olona anankiray izay hoe tsy lavitry ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Efa misy fahatsarany izany. Fa raha tonga tampoka amin'ny tompo ka eo amin'ny saika tsara ianao, dia loza fa saika tsara fa ratsy izany. Ao amin'Andriamanitra tsy misy eo, tsy misy eo. Aty amintsika ihany no misy an'izay ohatrany hoe mety voasaro ny ratsy ve ny voasaro ny tsara ve ny ratsy. Fa amin'Andriamanitra ny azy, loi du tout ou rien, lalàna na ny rehetrarehetra na ny tsisy. Izay ny Jakoba toko 2:10. Hainao ve manambara amintsika hoe na iza no mahatateraka ny lalàna rehetra, fa manahoana moa? Raha diso amin'ny ray loha, meloka amin'izy rehetrarehetra indray. Amin'ity an'ity izany te hamperitreritra anao, hamperitreritra ny fiaina ny ankohonanao, izay tsy akijerijery ny hafa hoe iranona na rana fa enao, tsy kasenao mihitsy izany izao no mijery hoe Jesoa, sao dia sanatria saika tsara. Hijery ny fiangonana mihitsy tsika, mahafiangonana tsika, sao dia sanatria saika tsara. Misy fiangonana anankiray ambara amin'i Jesosy Kristy atao amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity. Apokalipsy toko 2 sy 3 moa dia manambara ny amin'ny fiangonana 7 izay nanoratan'i Jesosy taratasy nampitondrainy ny apôstôly Jolay. Dia manomboka amin'izany ity fiangonana Efesosy ity. Fiangonana tao Efesosy. Atao anatin'ity taratasy anankifito ity no voalaza hoe anambaran'i Jesosy Kristy ny fahitany. Ny fahitany hoe manahoana ireo fiangonana. Ny fiangonana 7 tena nisy tany amin'ny faritra Asia Mineura tamin'izany fotoan'izany ireo. Fa soratan'Andriamanitra ato ihany koa voambaran'ny mpandinika ara-dalàna fa hoe manambara ny fotoana na ny vanim-potoanan'ny fiangonana, vanim-potoana 7 diavy ny fiangonana mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy. Ambara fa ny amin'ny fiavian'i Jesosy any dia endriky ny fiangonana ny Laodikia ny amin'ny toko 3 hitantsika no endriky ny fiangonana izay hitantsika be amin'izao fotoan'izao. Fa mijery an'ity fiangonana ato Efesosy ity isika ary, hijery an'ity tsika, hijery ny hijeren'Andriamanitra azy. Zava-dehibe be mihitsy izao taratasy meny tompo Jesosy satria tsy fotsiny hoe olona le miteny an'ilay izy, fa Jesosy mihitsy no manao ny diagnostika eny. Hainao ny diagnostika, fanambarana mazava izany hoe inona ny zavatra mitranga ao anatin'ilay fiangonana, ary te hanao diagnostika tsika tsirairay izy amin'ity androany ity. Aza matahotra, tsy matahotra fa sahiran-tsaina aloha ianao fa mpitsabo dia mandray ohatra kely amin'ny resaka izany. Ny dikany ao anatin'ity Apokalipsy toko 2 ity izany tahaka ny hoe ataon'Andriamanitra scanner
tsy haiko ianao rehefa natao scanner atsofoko anatin'ny zavatra boribory be dia atsofoko ao dia hita eo daholo ny ao anatinao rehetra ohatr'izay mihitsy izany ianao zao tsika asianao eo anatria ny tenin'Andriamanitra atao scanner dia mivoaka eo tsika rehefa tapitra ny fotoam-bavakantsika amin'ity an'io ity dia mody ianao dia mahita hoe tompo vonjeo sao dia misy karazana cancer mandehandeha any ambadika any. Ny zavatra hitantsika eo amin'ny andininy faha-efatra amin'ilay apokalipsy toko faharoa raha makeo ny masonao zao mahita ny teny voalohany eo tsika hoe kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao kotsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa ratsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany ratsy mibebaka ianao. Ilay teny malagasy tsika hoe kanefa manambara fa misy fiankinana amin'ilay hevitra teo aloha ny zavatra ambara vato aoriana ary misy fifanoherana ilay izy. Eo indrindra izany tsika zao nijery hoe fa inona ary ny tenenin'ny tompo hoe kanefa. Mino fa tsy voandroany ianao no namaky ny apokalipsy toko faharoa fa manampy antsika aloha no mijery hoe fa inona ny zavatra niseho teo aloha itenenan'i Jesosy amin'ireto fiangonana tao Efesosy reto hoe kanefa. Jesosy Kristy ilay ambara ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny apokalipsy toko faharoa ary amin'ny andininy faha-voalohany ary izy no ambara hoe miazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Ambarany eo amin'ny toko voalohany moa izany endrika rehetra izany hoe inona ilay toko voalohany manambara hoe i Jesosy izany Jesosy Kristy no miazona ny fiangonana. Apatsy ivony tompo tsika asianao tsara fa tsy atsika akory ny fiangonana. Ny fiangonana dia an'Andriamanitra ary rehefa milaza fiangonana tsika dia fiombonana ankohonana kely maromaro. Ary te hampatsiahantsika koa ny tompo fa tsy atsika akory ny ankohonana. Tsy anao akory ireo zanakao ireo. Tsy hoe dadanao sy mamanao dia hoe anao ka bodonao anao ireo ray aman-dreninao ireo. An'Andriamanitra ny fototra ao anatin'ny rehetra izy le miazona amin'ny tanany ankavanana amin'ny tanany fahefany mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fanaovan-jiro volamena fito manambara an'ireo fiangonana hoy ilay apokalipsy toko voalohany. Ny dikany inona ny ambaran'izany amintsika Jesosy Kristy efa nilazaiko anao teo hoe tahaka ny manao scanner atsika izy mijery atsika izy mandeha mahita ny zavatra mitranga rehetra eo anivon'ny fiangonana. Mahita ny ataontsika sy ny tsy hita ny hafa izay ataontsika fa hita ny Jesosy Kristy hita ny avokoa. Ny zavatra hitantsika eo anatin'ity diagnostika na fanambarana hoe inona marina ny zavatra hitan'ny tompo eo amin'ny andininy faharoa hitantsika hoe fantatro ny asanao. Mahafantatra anao tsara io Andriamanitra io. Sady mampahery be alo manokana izany teny izany hoe mahafantatra izy. No misy tahotra an'Andriamanitra ty anaty kokoa. Fantatrao hoe mahafantatra izy. Mahafantatra tsara ny anatinao any izy zao dia mahazo tsara ny any anatinao na tsy mahalala an'izany ary eo akaikinao io. Mahafantatra anao tsara izy, mampahery be izany. Fa aikay mahazo tsara izy ny zavatra miseho rehetra. Fa tsy hoe mahafantatra fotsiny izy fa mahafantatra mihitsy koa ny zavatra fenitsika rehetra. Amin'izao fotoana vanim-potoana iainantsika izao dia zava-dehibe indrindra ny antsoina hoe paraître. Ohatry ny ahoana ny zavatra hitan'ny olona eo ivelany. Zava-dehibe be manahoana ny image ny sary hitan'ny olona. Fa araka ny Samuela voalohany toko 5:17 Andriamanitra tsy miasa saina be amparaître atsika amin'ilay ivelany fa le mahatsikatsika mihitsy ny jereny. Ary izay zao ny tiany hiaviana zao ankehitriny zao. Mijery izy hoe manahoana ianao te hanambara aminao izy raha sanatria saika tsara ianao. Fa ny ankabeazan'ny olona mandeha any amin'ny tambazotra rehetra sy ny karazany any mahitsika hoe be dia be loatra ny saika tsara. Fa ianao manokana dia atsomy tompo amin'ity androany ity hoe andao avelantsika ny saika tsara fa ho tsara eo anatrehan'ny tompontsika. Fa ahoana ny atsomy tompo amin'izany. Jereny tompo hoe fantatra ny tompo voalohany tao anatin'ny fiainan'ireto kristianina mpino tany Efesosy reto ny asany. Olona miasa reto kristianina tany Efesosy reto moa tsy ohatra ny fiangonana Isotry Fitiavana mihitsy.
aza aloha tena feno fahasoavana foana rehefa mandeha ato. Rehefa makata dia misy fanan'Andriamanitra miasa ato. Kina zao ny ataonareo amin'ny andro amin'ny enina maraina be ve ranganaka dia febo ohatr'izao fiangonana na dia hoe misy elanelana tena miasa. Tsy fantatro loha na hoe Alahady ny ankonana dia be olona be, tsy haiko ilay isan'andro. Fa raha jerena ety ivelany dia miasa. Ianao miasa mihitsy ianao ko mazava izany fa farafaratsiny ianao tamin'ny 5 sasany noho ny fo nefa andro Alahady tokony manao grâce matinée. Isaorana ny tompo izany. Ary eto tsy pia amin'ny tompo manokana hoe hitan'ny tompo ny asanao. Tsy misy zava-poana mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra fa hitany. Fa zao nefa, tsy hoe zao nefa ka mbola tohizana. Hitany ny asanao dia tohizan'ny tompo hoe hitany ny fikelezanao aina. Ilaina mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny fiangonana miasa satria tena betsaka ny fiangonana tsy miasa. Tsy fantatro loha ianao na efa nahita fiangonana hafa ankoatran'ity fiangonanao ity fa maro ange amin'izao vanim-potoana izao indrindra atao aorianan'ny confinement miena-pitoerana be ny olona ao am-piangonana e. Isaorana ny tompo izay asa izay. Fa isaorana ny tompo koa ilay misy fikelezanaina. Zavatra rehefa diniantsika ny zavatra hitan'ny tompo tamin'ireto mpino reto dia niakatra tsy kelikely mihitsy tena misy fahatsarana ao anatiny reto kristianina reto. Manana fikelezanaina izy. Le mikely aina tena misy sakrifisy ataony mihitsy ohatranao koa e. Isaorana ny tompo izany ary tena ilaina fa zavatra miavitsy eo amin'ny fiainan'ny mpino ankehitriny izany hoe mikely aina. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao rehefa hoe hanompo an'Andriamanitra ka amin'izay maha-confortable antsika dia tsy maninona ndao atao. Fa raha vao miala amin'ny zavatra mampametimety tsy te anao. Tsy te afoy zavatra be ho an'ny tompo. Fa zava-dehibe amin'ny tompo mihitsy ange izay hoe mikely aina izay isika. Tena point mahatsara antsika izany. Ary raha ohatra ka izany ianao dia andao tohizana. Raha mbola tsy izany ianao andao akatahaka ny kristianao Efesosy fa misy fahatsaranao anatin'izany. Hita amin'ny tompo ny faharetany. Izay zavatra tena tsy ananany olona intsony ankehitriny ny faharetany. Eny fa hatramintsika mpino aza. Maharitra tsara. Miandry tsara ny fotoanan'ny tompo fa ankehitriny efa génération instantanée zao ny fomba filaza azy. Ny paty instantanée, ny sary instantanée, ny rehetrarehetra zao hatramin'ny vady ary angamba. Zao raha vao misy hoe tiako ranona tonga dia tsisy resaka fa eny amin'ny fandrinany efa rany. Lalabe. Zany le zavatra voizany ankehitriny. Fa fahasoavana manokana raha ny fiangonana misy atsika dia mitoetra ao amin'ny faharetana. Tsy mahazaka ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy tena matotsindry ny tompo tsirairay izany teboko izany aika izany ny tiany ho hita ao anatin'ny fiainam-piangonana ary mahafaly azy dia teneniny an'ny kristianina tany Efesosy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia izany ny zavatra tena manomboka lefy ao amin'ny fiainam-piangonana. Manomboka lefy ny tsy fahazakana ny ratsy fa lasa ekena tsy moramora. Ilay izy ange tsy kelikely eny dia mety. Na amin'ny kolotsainantsika malagasy ary manomboka hitantsika izany. Maika aty amin'ny fiangonana. Fiangonana maro zao nefa tsy tena hoe sahirana be tsony. Any ampitan-dranomasina any moa dia efa lalina dia lalina fa enjehan'ny lalàna mihitsy raha ohatra ka tsy manaiky ohatra ny fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Izany ilay mahazaka, mahazaka ny ratsy hoe tsy maninona. Voan'ny aretin'ny tsy maninona ny fiangonana maro. Fa antenaiko eto Isotry Fitiavana tsy ho voan'izay aretin'izay mihitsy. Fa hijoro tsara hatrany hatrany. Fa rehefa ratsy dia ratsy. Rehefa ohatra misy fangalaram-badin'olona dia tononona arak'izay mihitsy fa tsy tononona hoe fahaleme. Fahotany izany. Rehefa misy kolikoly dia tononona arak'izay mihitsy fa tsy hoe fisaorana zavatra isan-karazany. Tononona arak'izay avokoa. Zavatra teboka tena hita amin'ny tompo. Tedavy tompo ao anatin'ny scanner dia jereny mihitsy ahitana an'izany ve ny olona. Toy izantsika ihany ny zavatra tenen'ny tompo amin'ireto olona reto.
Efa nizaha toetra n'izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mampandainga izy. Ola manana ny fanahany fanavahana izay tena ilay fiangonana, ilay ny ankohonana tsirairay avy. Izany fanahany fanavahana izany amin'izao fotoana izao. Ary hitany Jesosy Kristy tany amin'ireto mpianatra tany amin'ireto kristianina tao Efesosy reto izany. Ny zavatra hitantsika ao anatin'ilay izy ihany koa ny 9 hoe manana faharetana izy, tsy mitovy amin'ilay faharetana teo aloha ty faharetana manaraka ity fa ty faharetana ity faharetana miaritra problema. Tian'Andriamanitra hanananao koa zany fa tedaviny any aminao any ka niaritra noho ny anarako, miaritra noho ny anaran'i Jesosy. Dia rehefa miaritra tsy be taraina sy be menimenina fa sady tsy reraka. Izany mihitsy le karaktera na le toetra nyreto mpino ireto izay tian'Andriamanitra iainantsika koa. Raha mijery an'izany tsika dia mahita hoe wow, radiniana izany fiangonany tany Efesosy reto azo lazaina hoe tena izay ny antsoina hoe fiangonana idealy, tena tsara indrindra izany. Hitao daholo na ny asa rehefa miasa zareo tena mikely aina tsy manao ny aina ho zavatra. Wow, tsara izany. Tena manana faharetana, tena mijoro tsara, tsy mazaka ny ratsy, tsy mitolere ratsy izany mihitsy. Wow, tsara izany Tena fiangonana mahafantatra tsara hoe tia tsy izy dia tiano izy dia mitarika tsara ny ankonana ao anatin'izay. Tsara be. Fa zao ny problème. Tonga eo amin'ny 14 tsika. Ho an'ny tompo izay, saika tsara. Fa ho ny tompo hoe kanefa mananteny aminao izy dia zavatra rehetrarehetra izay dia ho an'ny tompo tahaka ny tsy misy na inona na inona. Rehefa tsy mahita ny zavatra manaraka hita tenenintsika izy. Tsy in'izay fa le fitiavana. Le fitiavana ary tsy le fitiavana amin'izay eritreretintsika any fotsiny fa tenenin tsara hoe le fitiavana voalohany. Mila le fitiavana voalohany ho hita any anatiny tsirairay ny tompo izay vao afaka mankasitraka ny zavatra rehetra. Sy tena saika tsara. Kanefa niala tamin'ny fitiavana voalohany reto mpino Efesianina reto dia lasa tsy nankasitrahan'ny tompo ilay izy. Fantatritsika loatra. Ny teny any amin'ny Korintianina voalohany toko 7:12 izay averintsika vakiana vetivety. Korintianina voalohany toko 7:12 ny andiny voalohany hatramin'ny 7 izay mila raha ohatra ka efa hainao tsenjery raha akipy mihitsy ny masonao ny izy sainanao azy na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana. Ary na dia manana faminaniana aza ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana fahalalana rehetra. Ary na dia manana finoana rehetra aza ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia manahoana hono? Tsinitsinina. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory izany. Rehefa mamaky an'io teny io dia mitsakotsako an'io dia misy tahotra an'Andriamanitra be mihitsy aty anatiko aty hoe tompo oka aloha jerena tsara ny atao fa aikay afaka manao ny rehetrarehetra ianao tena lany mihitsy na ny arenanao na ny fotoananao na ny fahaizanao ny volondohanao raha mety efa fotsy daholo mihitsy dia eritreretina hoe ho an'ny tompo dia ny tompo hiteny hoe mena isa amin'izay ilay izy dia 0/20. Any amin'ny tompo any tout ou rien na ny rehetra na tsisy ninina izay ny tompontsika izay dia mianatra tsika mahita hoe rehefa tsy fitiavana kay no manosika an'ilay izy ary le fitiavana voalohany na inona eritreretinao ho fahamasinanao dia tsy mikoty eo anatrehan'ny tompo izany. Tena lalina be izany ary tsy maintsy miverina eo amin'ny tompontsika mandinika hoe Jesosy avonjeo izany fa ndrao dia lany andro fotsiny ka hitenenan'ny tompo any Mateo 7 ino miteny hoe maro ny olona ny eparany any miteny hoe tompoko tsy efa namoaka zao demonia isan-karazana nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve zahay dia hoy ny tompo aminay
tsy fantatro kory nareo hatrizay elizay. Loza raha zany ny tenen'ny tompo amiko eo ambaravarana. Tsy lasa zany. Tonga eo an-danitra eo ve za efa tena manantena le falifaly be dia ny tompo hoe veloma ahoana ry tompo? Tsy fantatra ianao hatramin'izay. Ny zava-dehibe dia miverina amin'ny fitiavana voalohantsika. Tsy hoe very ange ilay fitiavana ny tenenin'Andriamanitra eto hoe fa nialana ilay fitiavana. Dika misy différence, misy fahasamihafana be zany fa tsy very akory ilay izy. Raha very ilay izy dia hoe tsy hitanina lehany ka tsy hita izay hakana azy indray. Fa nisy teboka mazava zany lasa nanomboka niala tamin'ilay izy. Dia ny tenin'Andriamanitra amintsika dia ity: tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo izy dia mibeba, miverena. Ndao hiverina amin'ilay fitiavana voalohany. Inona raha ty fitiavana voalohany ty mino fa tsy voazao ianao no nandray, satria efa maro ny mpanompon'Andriamanitra nitory an'io izay. Efa nijerijereko tany amin'ny YouTube tany mihitsy amin'ny YouTube ny sotro fitiavana. Hoay za miverena amin'ny fitiavana voalohany ao hatramin'ny taona 2000 lavalava. Ny dikany efa teny averin'ny tompo amintsika sy ianao foana. Dia tsy teny ianao hoe efa reko fa andinika mihitsy ianao hoe tompo fa inona loatra ny tianao ambaramiko. Le fitiavana voalohany fantatrao tsara izay le tamin'ilay voalohany iny tamin'ny ianao vao nanolo tena ho an'ny tompo, ohatry ny ahoana ianao tamin'izay fotoan'izay. Raha ohatra ka mbola sahiran-tsaina ianao amin'izany dia tamin'ny ianao vao niaraka tamin'ilay vadinao iny izay tadidiana. Iny tena ohatra aingana be mihitsy. Ohatry ny ahoana ilay fitiavanao rehefa hoe fitiavana voalohany, misy mpihira izay miteny hoe hafa ihany ilay voalohany. Fa izay le voalohany. Fa le tian'Andriamanitra amintsika inge rehefa ohatra ny pasteur Mivalitsany izao jobily fisotrondronono izao. Dikany matoa hoe fisotrondronono efa ela netezana tao anatin'ilay izy. Fa ny tompo no nametraka ny ampohany izay mihitsy hoe miverina amin'ny fitiavana voalohany, fa tsy hoe ka efa indraindray tsika fitahany devoly ao anatin'ny tokantrano hoe efa mampime koky izany hoe mpivady efa firy-taona ve tsika roa ny vady dia mbola ifampitatana ihany sy mampime zany. Tian'Andriamanitra mihitsy ilay izy, tsy hoe rehefa me lehibe ao anatin'ny zavatra anankiray tsika dia melefy. Oui, mety tsy miredareda be ohatran'ireny afo miredareda be ireny. Fa fitahany devoly tsika hoe na miredareda na maty le afo. Dia hiteny fotsiny tsika hoe normal le izy fa efa ela loatra dia efa normal hoe tsy normal zany ka. Le izy nge tiany tompo hoe mirehatra foana le afo fa mirehatra maharitra. Lasa nandeha tany amin'ny lalina kokoa fa tsy le miredareda amina émotion fotsiny, le fihetsepo fotsiny. Fa le fanapahan-kevitra ho any anatina ho any mihitsy ny misy an'izay mitoetra amin'izay hoe mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay. Ndao ary samy hitadidy fa izay ny tenenin'ny tompo amintsika. Miteny aminao izy hoe tandremo fandrao pokaty ny zavatra tolotra amin'ny tompo. Ohatran'ireny hoe manao solomaso ianao nefa kay tsisy veran'ilay izy. Ohatr'izay zany. Na ohatran'ireny hoe anao gâteau ianao nefa tsisy atody akory eo, tsy possible mihitsy ny ampietiny gâteau anao tsisy atody raha ohatra hoe inona génoise saina ny ataonao. Na anao astuce na inona ianao tsy mety. Fa ohatr'izany mihitsy koa tsy possible mihitsy ny zavatra ataontsika ho ankasitran'Andriamanitra na inona raha tsy ny fitiavana voalohany iverenantsika. Andao ara samy hijery araka le tononkira fanevany iraina tamin'ny voalohany fanomboana fotoana. Jereo kely hoe ny fonao azafady, le fitiavana voalohany ve ny manosika anao any. Fa raha tsy izay dia mipetra tsara aloha dia mandiny miaraka amin'ny tompo dia miverina. Fa raha tsy izay ny entinao mandeha dia hoy ny tenin'Andriamanitra tsinitsinina, tsy mikontona inona na inona. Ahoana ny atao fa mila miverina tsika senao tsika ary kotsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo. Ahoana ny atao? Mila tadidiana, averina mihitsy hoe fa ohatry ny ahoana ny efa teo aloha. Fa tsy teny fotsiny hoe zany koa ve tsy possible atsony tsy fantatro ny fiainany ankohonanao amin'izao fotoana izao.
fa le fiainan'ny fiangonana nge miainga ary tena zava-dehibe mihitsy zao alahady ny ankonana zao miainga amin'ny ankonana tsirairay firifiry ny ankonana simba satria ao ange ny tiliny devoly voalohany dia inona ny potehany le fitiavan'Andriamanitra mitoetra tao amin'ilay mpivady kely le manapaka gatao dia hoe Kristiny manapaka amin'ny fiainana indraindray iny tonontonona fahatany fotsiny fa maika inana na protocole atao fa tsy any-tsaina mihitsy le izy hoe tena Kristy tokoa ve ny manapaka an'ilay fiainana andao hoe iverintsika hijery hoe ohatry ny ahoana le tamin'ny voalohany tsarovy zay nitoeranao fontsombola lavo dia tia ny tompo hiverina any ianao tia ny tompo ianao tsy ionina fotsiny hoe tsy maninona avelao io ohatr'izao fa za raha mba tsy migidragidra be fa mba izy any ambony dia za aty ambany firifiry ny tokantrano ohatr'izany rangahy any ambony dia ramatoa any ambany dia ny ankizy mivezivezy eo ny sasany moa efa ny sara toerana mihitsy amin'ity androany ity te amerina anao Andriamanitra ianao ngamba hiteny hoe tiana tsy azonao mihitsy le problema tsy azonao mihitsy eny re tena tsy azoko tokoa angamba fa ny tompo mahazo ary ianao no andrasany ianao nge tsika sy ianao fa andao tsy atao hoe ianao fotsiny fa za koa mba eo amin'izany toeran'izany misy fotoana dia hiteny hoe raha mananina izy dia mananina fa izy tsy mety manao an'izao dia za koa zany ianao maheno ny tenin'Andriamanitra zao no miverina amin'ny fitiavana voalohany manahoana ao amin'ny raitapo ao firifiriny mpiraitapo no mifanenjika samihafa ianao aza mipotsamolotra ao anaty kasobozy fotsiny zao fa raiso zay anjaranao ao anatin'izany tsarovy ilay nitoeranao fontsombola lavo dia andao hiverina dia ahoana ny tenin'Andriamanitra amin'ilay fiverenana tenin'Andriamanitra tonga dia pratika be mihitsy hoy izy hoe tsarovy ka manaova ny asa voalohany ahoana ny pratika atsika zany mahatadidy an'ilay izy tsika ohatr'izay izy taloha dia ohatr'izao ny fandehanay mivady dia ohatr'izao izay zokinay dia ohatr'izao ndrisy tsisy ohatr'izany tsony aza le any anatin'ny fonao aloha ny enona tsy ny émotion no enona voalohany Korintiana voalohany toko 5:7 miteny amintsika hoe mandeha amin'ny finoana tsika sy ianao fa tsy amin'ny fahitana ny dikany mandeha amin'ny finoana io ny tenen'ny tompo ataovy aloha ny asa ataovy le izy motion ozy izy amin'ny teny anglisy mialoha ny émotion le fihetsika ataonao aloha mandeha dia izay manaraka ny émotion raha hiandry ny émotion anao hoe sy ohatrany tsy midoboka amin'ny intsony ny foko mahita an'io ohatrany lasa ngeza be zany ny orony indraindray nge miova mihitsy ny fijerinao fahitana zany aza maka confiance amin'ny fahitanao ianao fa andao isika sy ianao hijery ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy ny asa voalohany tadidio inona ny taloha ve akitsenatsena taloha mahavariana nge ny zavatra vitantsika tamin'ilay vadintsika taloha tsy mahalavo tany zany mihitsy na firy alina mbola miaritra ihany fa zao voanina kely samy mandeha samy mahazo makany azy ianao ny atsony tompo zany hoe tadidio ny asa voaloha dia ataovy ianao ataovy le izy aloha mety hiteny ianao hoe tiana tsy any mihitsy ny foko fa hoy ny tompo hoe ataovy ane dia manaraka ny émotion anao avy eo ny émotion tsy natao hitarika nge ny fihetseponao tsy natao hitarika ny fihetseponao fa natao reny misy mampisy fafinaretana amin'ny fiainana reny mampisy filinina tsara fa tsy natao hitarika mihitsy ataovy ny asa voalohany raha avako androany zany alohan'ny odinao dia misaina mihitsy tompo inona ny ataoko tamin'ny voalohany ange dia nieritreritra mihitsy ianao hoe inona no azonao atao azy zao rehefa mandeha le fiainana dia navadiky ny devoly hoe inona ny tokony ho ataony io anahy hanika mandreraka le miaina satria tsy atao mihitsy le izy tsy zay fa andao anao ny asa voalohany mandany tena hoy ny tompo hoe tsisy afaka ho disipla ho mpianatra ny tompo zany raha tsy mandany tena tsy le anao fa andao atao le asa voalohany misaina ny asa hatramin'ny fiainany ankonana dia miditra amin'ny fiainan'ny fiangonana andao isaina hanao zay fantatrao fa nataonao tsara tamin'ny ianao vao niaraka tamin'ny tompo
Inona moa zany tamin'izany ange ny firedareda ny fiainonao tenin'Andriamanitra tahaka ninona. Zao ilay izy vao ioatra ny 30 minitra zao ty teniko ty dia efa manomboka mijery lera ianao. Inona zao zany, inona zany. Taloha eo ianao tsy dia hoy ny tompo hoe miverena amin'ilay asa voalohany. Tsy miandry ianao hoe anana filinana hoe te ny tenin'Andriamanitra, tsy mihaino ny te anao mihitsy ianao fa io ny te manaraka an'ilay asa rehefa avy eo. Manapa-hevitra ary. Ohatrany ahoana zao ny filomanao amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Efa manana fotoana mazava tsara ve ianao? Ny ao amin'io carnet ao anatin'io emploi du temps anao io efa mipetrapetraka daholo hoe amin'izao mihaona amin'ny anina amin'izao fa mifiry ianao mihaona amin'ny tompo apetra ao zay. Atao fanainina mihitsy. Manahoana ny fotoana ivavahanao, fotoana iresahanao, lefa ny fampizarantsika hoe ampiarahanao amin'Andriamanitra. Taloha ange zany zava-dehibe. Tamintsika vao nanompo ny tompo. Na faneritsika, mivavaka, fotoam-bavaka. Mandeha ny ato Isotry Fitiavana misy karazana fotoana be dia be mandritry ny herinandro. Tahaka ninona ny hafanaponao tamin'ny voalohany. Zao ny ianao manahoana? Tsy haiko na Alahady ny ankonana ihany ianao zao no tena tonga eto. Ndahoara verina. Satria mampitahotra ange ny tenenin'ny tompo fa ny tompontsika miteny hoe fa raha tsy manao an'izany tsika dia miala. Mifindra le fanaovanjiro. Inona moa zany? Ny présence an'Andriamanitra mihitsy tsy hoe ho amin'ny fiainanao. Tsy te ho amin'izay zavatra izay tsika. Tsy te ho tonga amin'izay fa problema farany zokiny izay. Fa ndao iverintsika. Mibeba ho ilay tenin'Andriamanitra. Midika ny hoe mibebaka dia tsy eo ampitoerana eo fotsiny ianao dia tady tomany ianao mieritreritra an'ilay fiainana dia mieritreritra hoe tena mibebaka mihitsy izy fa mitomany. Tsy zay antsoina hoe bebaka. Zavatra dingana ilainy zay. Fa ny mibebaka mira changement de vie. Fiovam-piainana. Zany angely mandreraka miaina ao an-trano ao matetika zay ny tena problema mpivady. Mifampiresaka tsara ihany taona voaloha, faharoa, fahadimy. Fa avy eo amin'izay miaingana hoe nenao zany foana. Nenao zany foana amin'izay satria efa mifampiteny hoe za iova dia izy koa miteny hoe izy iova dia avy eo samy mahita nenao zany foana. Dia leo ihany amin'ny farany. Fa androany dao samy hanao dingana tsika. Raha eo mihitsy nareo menakavy kely dia samy hanao dingana tsy fampiandry. Fa raha tsy eo nareo menakavy kely fa ianao rery ary ny ao amin'ny ankonanao ny eto. Dia raina ny tompo fa ianao ny hanao dingana hoe tompo aza androany iova. Tsy iova amin'ilay herin'ny tenanao be iny fa tsy mahavita ianao. Fa iova amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra, ny asan'ny fanahan'Andriamanitra any anatinao. Tandrema-ry ravako. Ndreo dia ankohonana saika tsara. Andao hievitentsika, hialantsika mihitsy izay vocabulaire voambolana hoe saika zay. Fa tsy misy saika eo amin'Andriamanitra. Tsy ho fiangonana saika tsara rehefa jerena. Tsy ho fikambanana saika tsara ny fikambanana tarihanao, ny sampana misy ianao. Fa tena ny tsara eo anatrehan'ny tompo. Izay ny fitiavana no mesure fandrefesana ataon'Andriamanitra. Zay vao mikontiny zavatra hafa rehetra. Manomboka eo amin'ny fanombohana dia ny fitiavana voalohany izay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika rehetra ny fiadanan'ny tompo. Amen.